mahita atsika manoloana atsika zao a misy fonosana zava-mahadomelona milanja folokilao. Ireo zava-mahadomelona reo dia tratra tamin'ny alalan'ny ango vaovao nataony sampam-pikalona Heribevava eto Antananarivo. Ny 15 May dia naheno ny sampam-pikalona Heribevava fa misy olona mitondra zava-mahadomelona avy any amin'ny faritra Atsinanana hoentina miakatra. Rehefa nataony fitsirena fotony dia tratra teny an-dalana ny lehilahy iray miaraka amin'ny fiarany izay mahafantatra ny fisian'ireo zava-mahadomelona reo. Nentina niverina tany Toamasina ilay lehilahy dia natao ny fisavana ny tranony. Tratra tao an-tranony ny zava-mahadomelona hitantsika amin'ny manoloananay ireo milanja 10 kilao. Zava-mahadomelona tsy misy eto Madagasikara fa karazany mitovitovy amin'ireny rongony ireny, fa ny anaran'ity dia ilay atao hoe skank. Ny skank moa zany dia rongony ihany izy io fa efa namboarina iamafimafy kokoa ary ambolena amin'ny toeram-pambolena manokana ireny. Rehefa natao ny fanadiadiana lera namana dia nilaza izy fa mbola misy namany mikirakira aminy an'ireto zavatra ireto izay hieritriretina ho avoaka ivelan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny sambo. Dia andala-pikarohana ireo namandreo sy ireo sambo ary ireo fitaovana hafa azahoan'izareo manamora izany. Hatreto dia olona efatra ny tratra ao anaty tambazotra ity, malagasy ny anankiray ary maorisiana ny anankitelo. Mitohy ny fanadiadiana ary hoetriretina ho atolotra ny fampanoavana any Toamasina ny valin'ny fanadiadiana afaka andro vitsivitsy. Raha mahita n'ity zava-mahadomelona eto anoloana ity dia tena mahavaraotsana tokoa satria 10 kilao izy reto ary mahery vaika, manimba tanora, manabotra ny firenena. Dia manainga atsika izay manana vaovao sy manana ny vaovao ampilaza ny gendarmeria na ny mpitandro filaminana raha mahita toe-javatra ohatrany.